Efa eto taptanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina. Ny marana teo nanomboka ny filakevitry ny ministra amin'ny tety faritra izay notanterahana tao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga. Ny maraina ny asabotsy fa 5 ny volana novambra taona 2024 teo no nanomboka ny filakevitry ny ministra amin'ny tety faritra izay notanterahana tao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga. Raha ny fantatra dia mifantoka betsaka mahakasika ny faritany Mahajanga, izany hoe ahazo tombony amin'ity filakevitry ny ministra ity isika ponina eto Mahajanga. Ifatohan'ny resaka araka izany ny ara-toekarena sosialy ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy mihitsy. Isy ny tatitra izay ho atao amin'ireo fehi-kevitra rehetra mivoatra mandritra io filakevitry ny ministra amin'ny tety faritra io izay nitanterahana eto amintsika eto Mahajanga izay renivohitry ny faritry Boeny. Miandrandra fiovana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro sy indrindra eo amin'ny lafin'ny sosialy izay asongadina manokana amin'izany isika poniny Mahajanga izay vao afidy andray ity filakevitry ny ministra anio ity. Ho amin'ny tolakandrona anio hatrany dia isy ny fitokanana ireo fototra fitrasa rehetra vita avao tsy ela eto amintsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay atrehan'ny filoham-pirenena hatrany.